Miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ny tian'io ty maina ny andro asaika manerana ny anosy ny tao anatin'ny 3 andro ho avy na 4 andro dia mbola ny rivotra miovaova hatrany no andrafitry ny toetry ny andro zany hoe mbola mijanona ao anatin'izay andro maina tanteraka izay tsika ny zavona no mahazo vahana kokoa amin'ny maraina asaika amina faritra maro manerana ny nosy no ahitana an'izay ny any amin'ny farany herinandro kosa indray dia tombanana iverina ny tsioka ny varatraza antonony ka mety hitondra ny raona ho an'ny ilany antsinana Madagascar iny mety isy ihany koa ny orana ao anatin'izay ho an'ny morontsiraka antsinana ny nosy mahakasika ny maripana mangatsika ny andro amin'ny maraina indrindra ho an'ny avoatany sy ireo toerana mety ahitana ny zavona fa amin'ny atoandro kosa dia mafana hatrany aloha amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy any amin'ny alakamisy no manomboka midina ny maripana ho an'ny tendrony atsimo Madagascar iny ary mitatra miandalana ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka antsinana kosa izay vidinana izay mety isongadina izay amina toerana sasany indraindray toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina saika ahitana zavona avokoa ny atitany Madagascar amin'ny ankapobeny ary hita ihany koa izay ho an'ny atitany afaritra Sofia sy ny afaritra Idiana mandraona ny andro ho an'ny afaritra Savasy Ambatsoana Lanjirofo ny ambiny kosa ny masoandro no mibatoerana manomboka ny maraina izany ny rapisy ho tolakandro kosa indray dia saika mibalika ny masoandro amina faritra maro na manerana ny Madagascar ankoatra ny tapany avaratra tsinana ny nosy izay mbola ahitana raona mandalo ihany indraindray ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay ho an'ny rapiso manodidina ny 420 ka hatramin'ny 420 degré Celsius ny ambony indrindra ny ambany indrindra kosa dia mety mahatratratra any amin'ny 2 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Vakinakaratra ho an'ny avoatany zay ny morontsiraky ny Madagascar avita 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary ny any amin'ny ilany andrefana dia saika mahery ny 30 degré Celsius avokoa ary mety mahatratra avita amin'ny 30 degré Celsius moa izany ho an'ny tapany avaratra andrefany nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny talata mbola mitoetra ny zavona amina faritra maro any atitany Madagascar iray manontolo ny raona mandalo ihany koa dia mbola hita taratra any amin'ny tapany avaratra tsinana ny nosy ihany aoriany zavona dia ny masoandro no ibatoerana saika mandritry ny tontolo ny andro izay andro talata izay ny maripana ho vinavina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 ny maripana ho an'ny avoatany morontsiraka antsinana 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ary ny morontsiraka na ny tapany andrefan'ny Madagascar kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho vinavina ho an'ny talata ho an'ny andro ny alahady maranantsika ny fandaharana mbola hita hatrany ny zavona amin'ny tapakandro maraina ny atoandro kosa dia mandraondraona ny andro ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tendrony atsimony nosy toraka ihany koa ny any amin'ny tapany avaratry Madagascar iny aoriany zavona moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay mbola manodidina ny 2 degré Celsius eo ny ambany indrindra hitantsika ho an'ny avoatany ary ny maripana ambony indrindra kosa dia saika izay misy fiovana goavana ankoatry ny tapany atsimony Madagascar izay hitantsika fa midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripana any amin'ny faritra anosy amin'izay andro ny alarobia izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisy fotoana marabe